Manona ny fiatanany tompo amintsika rehetra trany, manona ny shalom maniavy indrindra. Irasure kely atsika vetivety fotsiny amin'ny asany apôstôly toko fahadimy ny tantarany Ananias sy Safira, izay nandainga tamin'ny fanamasina, nanafina ny vidy taniny, ka rehefa nandainga tamin'ny fanamasina izy dia maty tsy tradrano izy mivady. Ny mampalahelo dia ity tartarany Ananias sy Safira ity dia samborin'ireo corrompu, ireo pastora, Cohen, bishop, evangelistra, tsy haiko izay fanononana azy, mpinam-bola am-piangonana entiny mampitahotra mpino sy miintimide mpino, miseduira mpino ity tantarany Ananias sy Safira ity, dia ampitahoriny mpino hoe ianareo mahitra sy tsy mahafoy an'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-bola ireo, fa koa ny tantarany Ananias sy Safira fa tena maty mihitsy. Dia androany amin'ny rasure anareo sady misadrese amin'ireny charlatan ireny, ireny mpangaro-paosy ireny hoe i Ananias sy Safira tompoko tamin'ny fanahy masina izy no nandainga dia vao an'ny apôstôly fa tsy tamina pastora mpihinam-bola am-piangonana. Averiko tsara hoe i Ananias sy Safira tompoko dia tsy nandainga tamina mamapasy dadapasy mpihinam-bola am-piangonana fa tamin'ny fanahy masina devant an'ny apôstôly midika manome sary ihany koa hoe miteny ratsy tamin'ny fanahy masina dia vokatray maty sur place izy mivady. Eo ambonimbony kely eo asan'ny apôstôly toko faha-efatra manomboka amin'ny 2:30 dia mazava be ilay contexte. Natanjaka be mihitsy ny herin'ny fanahy masina tao amin'ny église primitive, ny apôstôly sy ny mpino tamin'izany. Nisy an'ilay fahasoavana eo amin'ny 3:30 sy 4:30 nidina tao amin'ny fiangonana sy ilay herin'ny fitsanganany Jesosy Kristy tompo. Natanjaka be sy prison tamin'ny membre corps de Christ izay soritan'ny contexte eto ny apôstôly sy ireo niny tamin'izany, izay tanjaka sy ositra herin'ny filazantsara izay tena présent teo amin'ny fiangonana voalohany. Dia izay no nahatonga an'ilay hoe izay nandainga tamin'ny fanamasina dia nikapain'ny fahafatesana sur place. Ary ny point tena important 2:30 asan'ny apôstôly toko faha-efatra, ny ray fo sy fanahy ny mpianatra sy izay nino ary ny ombonany avokoa ny fananandretra. Dia eto ametraka fanontaniana, izy aminareo mpitondra fiangonana église de prospérité ireo no à la hauteur ny soratra masina ka hoe miray fo, miray saina ampino, iombonanareo ampino avokoa ny fanananareo rehetra. Averiko tsara, izy aminareo mpitondra fivavahana, mamapasy, dadapasy, evangelista, Cohen, bishop sy ny sisa rehetra, église de prospérité, mpanapoaka kitapom-bola sy mpanapoaka miracle ireo no à la hauteur ny soratra masina, ka hoe misy présence ny fanahy masina ao amin'ny fiangonanareo, dia iombonanareo ampino avokoa ny fanananareo rehetra. Teneno hitondray témoignage sinon ianareo ny tena mandainga amin'ny fanahy masina sady charlatan no mpangaro-paosy. Voarahinao ny afatra tia anao Jesosy.